Manolotra ny arahaba tompoko. Iverina tsikelikely indray ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray isaky manerana ny fatra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana ary morontsiraka atsimo andrefan'iny ihany no tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana indray dia somary isy fidinany kely ny maripana manerana ny nosy, na izany na tsy izany aza tomanana mbola afana ihany zay amin'ny ankapobeny. Avinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina amin'ny fankalazana ny Noely raha jerentsika amin'ny antsipriany dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko aloha manerana ny nosy, fa isava miandalana ihany zay rehefa misandratrandro na dia somary isy orana kely ihany aza indraindray any amin'ny morontsiraka avoany andrefa ny Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray araka nefa natsidika teny am-piandohana dia ho maina aloha amin'ny ankapobeny, ny any amin'ny fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary ny any amin'ny fatry Menabe, Atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Ny fatra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arankotroka avokoa. Raha tahiny moa dia mety hitatra hatrany amin'ny fatra loatra mangoro izay orana tandrifin-drahona mety arankotroka izay. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana, 12 hatramin'ny 17 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa afana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny fatra avaratra andrefana sy afovoany andrefana ary any atsimo andrefana any. Avinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia mijanona ho maina hatrany any amin'ny fatra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary any amin'ny fatra Androy sy Atsimo andrefana. Mety ho maina koa amin'ny ankapobeny any amin'ny fatra loatra mangoro sy ny ilany atsinanana ny fatra Analamanga. Ny fatra hafa dia manantena orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray. Raha mahakasika ny maripana kosa indray ary tsy misy fivana misongadina aloha fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana, 12 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 30 na 17 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana sy any manodidina ny fatry Menabe sy Atsimo andrefana. Vinany toetry ny andro ny zomaro no amaranantsika sahady dia saiky anenky amin'ny fatra maro eto Madagasikara aloha manomboka amin'ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray. Mijanona ho maina ihany kosa ny any amin'iny fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy iny. Mety ho maina ihany koa ny ilany atsinanana ny fatra loatra mangoro. Raha ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana, 12 hatramin'ny 15 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana fa manodidina eo amin'ny 30 na 17 degré hatrany. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tany falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia ambony amin'ny ankapobeny ny tany falitony-drivotra eto Antananarivo amin'izao ka mety akarary ireo olona marefo. Avy 3 heny no fetrany OMS ny refo rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany ny tany falitony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina ka mety akarary ireo olona marefo. Mety hidina kosa nefa izay raha toa ka masehaka ny orana tandrifin-drahona izay mety iseho amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety mety eo Madagasikara dia mirary Krismasy sambatra ho anao. Veloma tompoko.